Que son nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit sanctifié. Adonai. Alléluia, alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy 17 ny volana Jolay 2025. Reheva malalao amin'ny Tompo, satroko foana ny hira idiran'Andriamanitra satria tena tsara ny Andriamanitra antsika, tsara ny Andriamanitra antsika. Anio aho dia izara aminao témoignage fohy ampaherenao ny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ry havana marobe no tsy mino ny momba ny amin'ny hoe misy ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, izay fitenin'ny anjely any an-danitra izany. Aleluia. Ry havana, tsara ny Tompo ary lehibe indrindra izy. Nefa ny mila mitandrina ihany koa isika fa misy koa ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izay ampiasain'ny Satana izany, izay any-devoly izany, any Losifera mihitsy, satria tena namarin'ny Tompo izany tamin'ny délivrance izay nataonay tany Madagasikara. Ry havana, manasan'olo zako hiariva avaka amiko alohany anambarako izay tiany Tompo ambara, satria izy no lohan'ny zavatra rehetra ka tsy maintsy apetraka aminy izay rehetra atao na inona izany. Ny fanahin'ny masina no mitarika antsika amin'ny zavatra rehetra, ka hiarivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo misaotra mankalazanao, mideranao Jesosy satria mbola afaka izay Jesosy ibebaka aminao ary koa fantatra zava-miafina avy aminao. Mankasitraka Jesosy midera mankalazanao, mangataka anao fanahy masina hitari-dalanay, okanao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia hietry ambany dia ambany. Fa ianao fanahy masina no handray ny contrôle ny momba ahy manontolo, ary koa hikasika ny zanakao eran-tany fanahy masina mba tena hihiratra ny masom-panahy tsiraray avy. Jesosy Tompo, ianao nefa niteny roainy devoly, ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefa ny anafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandoro ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany, tsy makasika anay izany, fa entin'ny rivotra toy lavenina izany any andavaky ny elo. Ka misaotra anao Jesosy, ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ka misandrata Jesosy, ka ianao Tompo iseho ny voninahitrao amin'ny tany rehetra, ka misaotra Jesosy. Aleluia, amen. Ry hava malalao amin'ny Tompo, araka ny teniko teo dia momba ny amin'ny fiteny tsy fantatra izany. Alohany anambarako ilay témoignage dia amaky ten'Andriamanitra fohy isika, anambarako momba ny amin'ilay hoe fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ao amin'ny bokin'ny Kôrintiana voalohany 5:10 dia eo amin'ny 7:10 no vakiantsika, dia ajanontsika eo amin'ny 5:10. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, angataka mba ahay mandika teny koa. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho, dia ny fanaiko ihany no mivavaka, fa tsy mba mandray anjara ny saiko. Ahoana ary no izy? Sady hivavaka miaraka amin'ny fanaiko aho, no hivavaka miaraka koa amin'ny saina. Sady hihira miaraka amin'ny fanay aho, no hihira miaraka amin'ny saina koa. Amen. Ajanoko hatreo. Ry havana, i Paoly apôstôly no niteny eto, manambara saady ho an'izay tsy mino, fa misy ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Fa ny fiteny tsy fantatra dia fitenin'anjely izy io, fitenin'anjely any an-danitra. Ao amin'ny Kôrintiana voalohany any 7:11 eo amin'ny 1 no manambara an'izany. Hoy ny tenin'ny Tompo, ovakiko amin'ny anarany. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia varaina maneno sy kipantsona mikarantsana ihany aho. Amen. Ry havana, eto zany Paoly apôstôly izy dia niteny izy izany hoe na dia miteny
amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza ao. Ajanoko atreo hitanareo zany, amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza ao. Amen. Ry havana fitenin'anjely ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, fitenin'anjely izany. Ato amin'ny toko 4:10 dia manambara hoe eo amin'ny 9:11 hoe ovakiko amin'ny anaran'ny Jesosy Tompo hoe koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra angataka mba ahay mandika teny koa. Amen. Ry havana mila zany isika izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra angataka amin'ny ray mba ahaizantsika mahafantatra n'ilay teny ambarantsika. Mila zany isika mahafantatra ny amin'ilay fiteny tsy fantatra ampitenena ny tompo antsika, ampitenena ny fanahy masina antsika. Misy antony ao. Ry havana efa nanao video ihany teto nanambara ny amin'ny fandroana devoly izay ny teny tamin'ny teny tsy fantatra ao dia naseho any tompo ay ilay fahavalo izany. Izany hoe ilay fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izay nambarako dia naseho any tompo ay ilay devoly horoaina izany. Ry havana ohatr'izay no fampafantarany tompo amiko ny amin'ny fiteny tsy fantatra. Aseho any zava-miafina ary koa efa nisy ihany koa ny video nataoko ny amin'ny hoe nanasitranay koa ny tompo tamin'ny oroko-tsetsina be indre-pandeha dia fiteny tsy fantatra no nampiasain'ny fanahy masina nanafany ay tamin'ny orona-tsetsina. Amen. Ry havana zavatra everitsika fa kely nefany oka ho tsapatsika fa tena lehibe eo anatrehan'ny tompo izany, ka tokony tsy ho raisitsika maivana ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Eto ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 9:10 ho raisiko kely dia hijoro vavolombelona aho rehefa avy eo. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ahoana ary no izy sady hivavaka miaraka amin'ny fanaiko aho no hivavaka miaraka koa amin'ny saina, sady hihira miaraka amin'ny fanahy aho no hihira miaraka amin'ny saina koa. Amen. Ajanoko atreo. Ry havana io amin'ny verse io no hijoroako vavolombelona. Io zany dia i Paoly apôstôly zany no miteny eto hoe mametraka fantaniana hoe ahoana ary no izy sady hivavaka miaraka amin'ny fanaiko aho no hivavaka miaraka koa amin'ny saina. Atreo aloha ry havana zavatra niseho tato tokantranoko izany. Zany hoe tena ho sarotra amintsika ny hivavaka hiaraka amin'ny fanahy ary koa hiaraka amin'ny saina. Ry havana tsy afaka miaraka ireo. Ny fanahy ihany no mivavaka fa ny saina tsy ao anatin'ny saintsika mihitsy ny hoe mivavaka, fa ny fanahy no mampivavaka antsika izany. Dia eto zany dia manambara ihany koa ny eo ambany eo hoe sady hihira miaraka amin'ny fanahy aho no hihira miaraka amin'ny saina koa. Amen. Ry havana tsy mety tafaraka ireo. Tsy maintsy ny fanahy ihany no afaka manao izany. Fa ny saina dia tsy afaka mieritreritra ny amin'ny fivavahana fa ny fanahy mihitsy no miasa, ny fanahintsika zany. Fa ny saintsika zany eo fotsiny saintsika fa ny fanahintsika mihitsy no mivavaka amin'ny fanahy. Ry havana zavatra nisy tato tokantranoko efa aman-taonany maro izay satria mbola tanora ireo zanako tamin'izany fotoana izany. Ny zavatra niseho dia indray andro zany izahay telo mianaka nanao fiaraha-mivavaka dia teo amin'ny fivavahana izany. Dia nandefa hira fivavahana zany izahay. Dia nihaino hira zany izahay sady nivavaka izany. Ry havana ny zavatra niseho no nefa nivavaka zany izahay zany hoe za zany amin'io mandoalika koa zany dia mivavaka zany dia sady mare an'le hira zany no mivavaka. Dia tampotampoka teo zany tonga dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatrako. Io fotoana io dia ambarako tsara aminao fa
tany ampiandohana izany tamin'izako vao nanomboka tsy kelikely izany ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra izany. Dia teo ampivavahana aho zany dia nanomboka zany ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izany. Dia mafy be zany ny feoko amin'izako ilay mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Io zany dia aoko fantatsika tsy isika mihitsy akory no mandidi ny tenantsika amin'ny asan'Andriamanitra, fa ny fanahy masina no mandray ny contrôle rehefa velantsika izy hiasa ho antsika. Amen. Dia tamin'ny fotoana io zany dia mafy be zany ny vavaka zay nataoko tamin'ny fiteny tsy fantatra. Dia amin'io zany nahita fahitana, zany hoe eo am-pandolehana ako dia mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra, dia hitako zany ny tompo teny amin'ny raha an-lanitra, tena mazava be zany teny amin'ny raha an-lanitra ambony dia hitako zany ny tompo manomboka eo amin'ny tratrany eo zany no midina hatreny amin'ny tongony ambany zany no hitako. Dia ny akanjony ilay fotsy tsara be ary koa zany ny kapa fanaovany izany, ilay sandale zany hitako tsara izany. Ry havana, tsara ny tompo, lehibe indrindra izy. Dia noho ny avy eo zany eo am-pivavahana eo zany zako dia eniko zany ireo zanako menada, eniko zany fa ohatrany hoe manomboka mamindra zany izy ireo, manomboka mandeha zany. Dia noho ny efa vita zany ny vavaka nataoko, dia noho nitodika aho zany dia ny varavarana zany ny sokatra izy menada efa nivoaka ny efitrano. Dia mijoro zany izy ireo eo amin'ny couloir zany. Dia nanontany zany noho ny avy eo fa naninona, natahotra izy ireo satria tsy nafantatra izy ireo hoe fitenin'anjely ihany koa ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Fa ny zanako vavy rehefa mivavaka izy zany indraindray tsy tadidiko taty aoriana angambany tamin'ny fotoana io dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy, amin'ny fiteny hebreo ohatra na amin'ny fiteny tsy fantatra fitenin'olombelona izany. Fa izahako izany dia amin'ny fitenin'anjely no nitenenako. Dia natahotra izy ireo dia nivoaka ny efitrano izay nivavahanay, na dia mbola teo ampandolehana ny vavaka ara ny fotoana tamin'izany. Ry havana, nazavaiko an'izy ireo fa nahita fahitana aho, nahita any tompo aho. Tsara ny tompo, lehibe indrindra izy. Nefany manambara aminao koa aho, mila ihany mitandrina koa ianao, satria misy ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra zay any Satana izany. Misy izany, ka mila mitandrina mafy dia mafy isika. Fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra manao ahoana no miasa ao anatinao. Mila mitandrina isika tompoko. Engane mba tena ny tompo no ampiteny anao. Engane ka tena ny fanahin'ny tompo no ampiteny anao raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao. Ry havana, tsara ny tompo. Izay no fampahirezana ampahireziko anao anio momba ny amin'ny fiteny tsy fantatra. Mbola hiverina eto ihany aho raha mbola misy ny fotoana, fa izay ny anio dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.